filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fitora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro mahakaka ny foloko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaravavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely manateranao eo namiko eo naminay amin'io alatsinainy io samy tain'Andriamanitra Jesosy ho amintsika tsirairay avy zay tonga eto amin'ity toeran'ity androany manasanao hitsangana avy hatrany omentsika voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany sotranao zay Andriamanitra rainay tsara indrindra fa afaka miaraka aminao eto indray amin'ity maraina ity mankasitraka anao zay satria navelanao anantona anao ianao lay mpanjaka ny mpanjaka lay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ianao lay fiandohana sy fiafarana ianao lay tompony zavatra rehetra ary manjaka amin'ny zavatra rehetra avelanao zay amin'ity androany ity iona aminao atsapa amin'ny fanatrehanao hitoetra eo amin'ny fanatrehanao misaotra anao zay mankasitraka be deaibe anao zay satria fantatray fa tsy tahaka ny nahatongavanay teto androany no andiananay mody satria ianao no miaraka aminay misaotra tompo fa fahatsarana na fahatsarana ny fiainanay satria ianao lay tompon'ny fahatsarana no mombanay eto androany mino zay fa eto ianao Jesosy tsy oferanay amin'ny maha-olombelonanay ny fiasanao fa manasanao zay hoe ataovy zay rehetra tianao atao aminay ataovy zay rehetra tianao atao amin'ny olona tsirairay avy zay tonga eto ataovy zay rehetra tianao atao amin'ny olona manaraka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tambanjotra serasera maro samihafa Jesosy tsy manam-petra ianao ary tsy oferanay mihitsy ianao fa miasa arak'izay tianao fanay masinao eto ny herinao tario zahay mba tsy ho diso lalana androany tario zay mba tena hoe ho anatrehan'ilay Andriamanitra ray tsy to amin'ity androany ity ary ho tafahoana aminy ianao no efa nalefa ho mpananatra sy ho mpitarika anay dia tario arak'izany zay fanay masina amin'ity androany ity manantenanao zay ary miankina tanteraka amin'ny fitarihanao ka dia ataovy zay rehetra tianao ihany koa amin'ity androany ity aza velanao isy olona ho maimaina eto androany aza velanao isy ho voarebirebi ny devoly eto androany ary aza velanao isy olona ho varimbarina amin'ny zavatra ny tanana ny zavatra mandalo eto androany fanay masina fa ataovy tena tafaray amin'Andriamanitra izahay androany ataovy tena tafaray amin'ny Jesosy izahay androany ary ataovy tena hoe izahay rehetrarehetra ireto fanay masina androany le ho tonga ho laraka ny fon'Andriamanitra mino izahay fa mahay manao mihoatra noho izany ianao amin'ity androany ity ka dia miasa ianao eto fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana an'izany vavaka izany amen dia mamerina ny fiarabana antsika rehetrarehetra tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity arabaina ihany koa ianao zay any tokantrano any manaraka an'izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny televiziona amin'ny alalan'ny tambazotra serasera maro samihafa fiadanan'i Jesosy ane amintsika tsirairay avy
fahasoavan'i Jesosy anie ho eo amin'ny fiainanao manokana. Amen. Mina fa tena faly ianao tonga eto androany. Faly ve ianao tonga eto androany? Ie, tsy haiko aloha ny aminao fa raha ny amiko manokana tena faly androany hoe tonga eto indray iona amin'i Jesosy andray avy amin'i Jesosy ampianatra anandray Andriamanitra androany hoe zao ry zanako ny sitrapoko tiako ataonao. Dia faly androany hoe manavao indray Jesosy an'izay promesy rehetra efa nataony tamiko hatramin'izay, dia mino fa ohatr'izany koa no ataony aminao. Hoe raha niteny taminao izy hoe ho tahiko ianao ry Josia, dia tena hitanao Andriamanitra. Raha niteny izy hoe ho ampitomboiko ny androm-piainanao ry Madame Daniel, dia tena ho ataony aminao zany. Tsy fantatry izay zavatra efa nampanantenain'i Jesosy anao, fa ho ataony aminao zany. Tsy miova ny Andriamanitsika fa ilay Andriamanitra tsara, ilay Andriamanitra mahatoky amin'ny fotoana rehetra ho ataony tanteraka izany androany. Fa ny ampaherezako anao dia izao hoe aoka tsy ny zavatry ny tany ihany no antony mampirisika anao hitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Marina ary tena hoe tsika dia natao hiaina fiainana mahafinaritra ety ambony tany fa tadidio fa tsy izany ny tanjontsika fa ninona? Lanitra ny tanjontsika. Mety mihitsy hoe ianao mihitsy manapa-kevitra hoe Jesosy za tena te handova ny lanitra, za tena hanao ny zavatra rehetra atonga ny fiainako masina, ahafahako miditra ny lanitra. Ary tena ilaina mihitsy zany hoe ianao sy ny fanapa-kevitrao manokana no andeha hiaina tahaka an'izany. Fa zao mila an' Jesosy ianao, mila an' Jesosy, mila apetratsika amin'i Jesosy ny fiainantsika rehetra, ny fotsika ny fiainantsika izay momba antsika rehetrarehetra mihitsy apetrakintsika amin'i Jesosy, avelantsika Jesosy hiasa amintsika mba nanantsika fiainam-pahamasinana, ahafahantsika tena hoe mandova ny lanitra izany. Dia tena mitaonanao amin'izao marain'izao hoe atolory an' Jesosy ny fiainanao, atolory an' Jesosy izay rehetrarehetra mombanao. Aza miezaka amin'ny herin'ny tenanao fotsiny androany hoe za tena andeha hiaina fiainana masina be, fa apetrao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Dia Jesosy ny ahatahiry anao, Jesosy ny aro anao tsy ho latsaka ao anatin'ny fakam-panahy. Dia andaontsika tena hoe hanolotra ny tenantsika androany hoe Jesosy tia aho, amboary izay rehetra tsy mety ao anatiko. Tsy fantatro izay tolombavaka tianao ataony Jesosy aminao androany izao maraina izao mahakasika ny fahaloloranao ny tenanao, fa tena mitaonanao hoe atolory an' Jesosy izay rehetrarehetra mombanao. Nomeny fiainana mahafinaritra ianao mbola atolory azy zany. Na voazany rivotra iainanao andro maraina, dia atolory azy ny fotoananao rehetra izay rehetra anananao mihitsy. Dia teneny Jesosy hoe Tompo inty aho, amboary ny fiainako, ovainy foko, ovainy fanahiko, amboary izay rehetra tokony amboarina atao anatiko hoe mba ahafahako misitraka ny lanitra miaraka aminao. Tompo inty aho, ovainy foko. Aoka tena ho ataonao amin'ny fonao rehetra mihitsy zaniry zany manana hitahita androany hoe fahasoavan'i Jesosy sy Jesosy mihitsy no ameno anao. Aza manamarina fa tena tenenao amin'i Jesosy hoe ianao manana fahalemena fa ny fitiavan'i Jesosy ianao afaka andresy an'izany. Natoaniko uresi nuni ni fitiavana. Dia lazao amin'i Jesosy hoe azony an' Jesosy aho. Satria ny akaikin'i Jesosy ihany no mahatsara antsika, dia manana hitahita ho entiny eo akaikiny eny.
Tsy diso varavarana sokafana fa tena hoe mahatonga ny aminao za indrindra jesosy ano mbola mahatonga anay hoe ny momba anay rehetra ny aminay manontolo apetraka eo an-tananao tsisy andrimbina anay na ny kely aza jesosy fa tena hoe zay mahakasika anay dia apetraka eo atongotrao ho karakarainao amin'izay zay raha ho avy ianao dia tsy anatsy fa ho isan'ireo olona izay ho akarinao minao jesosy fa reto olona rehetra reto miray fo ary miray saina amiko ny amin'izany zavatra izany satria izay jesosy manana hitahita no any an-danitra ny hiditra ny lanitra dia ty an-tany izay no manamboatra an'izany ka apetrakay aminao eo an-tananao ny zavatra rehetra jesosy
dia aminao satria izay ny fantatray fa mety amin'ny fiainanay Yarati Naiza leana Nautsiki natuma Atukiana Yaina Amini lana Verifica sana Turia dia ny amiko rehetra no atolotra eo an-tananao ty tenako ty Jesosy hatrany tapon-doka hatrany am-paladia dia atolotra ho anao fa indrindra Jesosy ny foko dia atolotra anao satria ianao nefa anteny hoe anaka atolory ihany fonao hoentiko eo an-tananao ny foko androany Jesosy satria avy ao amin'ny foko ny hevin'ny aiko ary izany no mitondra ny fiainako ny toe-poko apetraka eo am-pelantananao tiako hoe tena hidiranao ny foko Jesosy dia ho tefenao ao amboarinao arak'ilay mety mba hananako an'ilay toetranao mba handehanako tahaka ny nandehananao ary hananako an'ilay naturanao Jesosy tompo malalo sikafako anao ny varavaran'ny foko androany mino afaretola rehetrarehetra dia tahaka izany mangetahita ny toeranao ao anatin'ny fony mangetahita no dirigenao ny fiainany ray manontolo Jesosy eo sikafanay ho anao ny varavaran'ny fonay dia midira ao anatin'ny fonay ianao tsy hoe hiditra ianao dia ohatrany hoe évité ianao dia mipetrapetraka dia mijerijery fa izay rehetra tsy avy aminao Jesosy dia sory ao anatin'ny fonay hiasana tongavanao anatin'ny fonay dia mamelanao malalaka izahay hoe miesa ao anatin'ny fonay satria omenay anao zany sikafanay ho anao zany fonay izany amin'izao maraina izao mitoera dia midira ty anatinay mba hanananay fiainam-pahamasinana tahaka ilay takian'Andriamanitra aminay isan'andro Jesosy midira ianao mitoera ao anatin'ny foko Wow.
anatin'ny fonay rehefa ianao no mandidy sy manapaka ny amin'ny zavatra rehetra dia mety ny fiainanay mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izahay mahay matahotra an'Andriamanitra izahay dia manasana ao Jesosy hoe raha ohatra ka misy zavatra tokony amboarina ao anatin'ny fonay dia tefeo izany ho araka an'ilay sitrapon'Andriamanitra raha misy toe-po tsy araka ny teninao raha misy fiaim-piainana fomba fijery na misy lolo-po na tsy fantatra Jesosy hoe inona ny zavatra tsy nambolen'ny tananao ao anatin'ny fonay dia esory izany fa tefeo izahay tefeo ny fonay tefeo ny fonay mba hifanaraka amin'ilay tadiavinao sy ilay mety hahafahanay mandova ny lanitra miaraka aminao Isaiah,
sy ianao manamboatra an'izay rehetrarehetra aty aminay makasika anay atonga anay tonga olona araka ny sitraponao olona andeha araka ny fahamasinana tadiavinao olona andeha araka ny fahamarinana tahaka anao Jesosy. Alleluia. Misaotra anao zahay Andriamanitro, fiangonana ao am-ponao ity fiangonana ity, ary fiangonana no maninao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Ary mbola misaotra anao ihany koa zahay fa mandritry ny fahavelomanay eto ambony tany ity. Tonononay manokana amin'izao taona 2022 izao, fiangonana no maninao amin'ny fitahiana lehibe zahay. Ho vavolombelon'ny herinao miasa tokoa zahay, ho ataonao zany Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Maka toerana antsika rehetra dia mitarika fiderana ihany koa dia omentsika toerana. Amaky Baiboly avy hatrany isika atao amin'ny Salamo 8:100 vakina 9:7. Toy izao no voasoratra: tsy ho faty aho, tsy ho faty isika rehetra tonga eto, fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. Ho amarin'Andriamanitra amintsika rehetra ne zany teny zany. Tsy ho faty anao, tsy ho faty isika, satria hitory ny asan'Andriamanitra. Filipiana 1:1-20. Fa Kristy no antony havelomako, ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Avy amin'ny alalan'izay teny Baiboly no vakiana izay ry fiangonana rehetra tonga eto no akantsika fampaherezana, fampianarana, fanentanana, mba tongatsika tsy hitondra titra fotsiny hoe olon'Andriamanitra na hoe vaokan'Andriamanitra, fa le fiainantsika eto ambony tany ity dia ho fiainana arak'ilay tanjon'Andriamanitra. Amen. Amen. Fantanina mba apetrako amintsika rehetra dia izao: izy amintsika tonga eto koa no tena maniry fatratra rehefa tapitra ny fivanianantsika eto ambony tany ity dia ny ho tonga somatsara any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Ao fofantananao misaotra ny tompo isika. Amen. Ary izy amintsika no mino fa afaka nitahy antsika Andriamanitra amin'ity taona 2022 ity. Tongava aminao rak'izay nonao. Dia ao anatin'izao fotoana anambarako ny teny izao azy: raha misy aminareo marary tonga eto, na manaona sy manaona ny fisehon'ilay aretina, na manaona sy manaona ny herina, ry havana malala, mino ianao fa mpanasitran'Andriamanitra. Afaka miasa amin'ny alalan'ny teny toriko tako izao izy, afaka miasa ihany koa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko ho anareo izy. Amen. Engane ka zay rehetra marary tonga eto androany, ho sitrana daholo ianareo, ho sitrana daholo ianareo, ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Asioteka mafy be, mitovy tahaka izany ihany koa ianareo izay any tokantrano any ka hoe marary. Afaka ny tonga ny herin'Andriamanitra anasitrana anareo. Raha manam-ponoana ianareo dia ho tonga any aminareo any tokantrano any ny herin'Andriamanitra manasitrana. Amen. Tsaroko a, ndre mandeha nisy lehilahy anankiray kapiteny no anarana no hiantsona azy. Tonga teo amin'i Jesosy izy, nitaraina fatratra fa marary ny ankizilahy, marary ny aretina paralysisy, ary hitany masony fa tena mijaly, kanefa tsy hitan'izay fomba atao anomezana fanasitranana any ankizilahy. Dia nanantona Jesosy izy, nitaraina tamin'i Jesosy izy, satria tao amin'ny finoana fa Jesosy no mpanasitrana.
jesosy no mpanafaka dia tsotra ny teny nataony jesosy ho avy any amin'ny tokantrano misy anareo any aho any amin'ilay misy le olona marary fa hositraniko izy dia hoy le kapiteny asa misahirana ianao tompo asa misahirana ianao fa miterena fotsiny any ianao dia ho tonga ny herin'Andriamanitra manasitrana zany hoe tao amin'ilay lehilahy kapiteny ny finoana fa io teny mivoaka amin'ny vavan'i Jesosy io dia misy herin'Andriamanitra manasitrana ny tenoko vavan'i Jesosy dia teny tsy maintsy tanteraka andro azo aho miaraka amintsika Jesosy ary raha mijoro eto aho dia toy ny solom-bavany ihany ka raha miteny aho zany teny zany ho amarinina ho ataony tanteraka ka raha marary tokoa ianao ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy andao mbola hiteka iantsika eno ary ty afatra etiko anareo ity ny tanjon'Andriamanitra ary fiangonana tonga eto a raha napidina an Jesosy Kristy zanany hoe ty ambony tany izy voalohany dia ny amonjy ny fanahintsika mba tsy ho very nanomboka tamin'ny fotoana nahalava ny Adama sy Eva matsy dia voasoratra ao anaty bokin'Andriamanitra fa natao very ny fanahin'ny olombelona fa no fahasoavan'Andriamanitra manokana dia nanapa-kevitra izy hoe alefoka any ambony tany ny zanako Jesosy no anarany ary nitanjoko ny amin'izany dia ny mba ho famonjena ny fanahin'ny olona tsy ho very amen na fa nampizany tiako ho tafaverina arak'ilay programa nanomanako ny olombelona tany aloha ny zanak'olombelona eny ambony tany amen amen zay no atony natokan'Andriamanitra hoe omeko ny zanako latokako ny programa an'Andriamanitra mantsy dia izao any an-danitra misy fanompona an'Andriamanitra ary tena fanompona tena omba pahasoavana be mihitsy dia hoy Andriamanitra hoe tiako isy fanompona ihany koa ty ambony tany zay natoka ny olombelona no arina fa saingindrisy no ny famitany devoly dia lavo ny zanak'olombelona tafasaraka tamin'Andriamanitra ny zanak'olombelona fa no fahasoavan'Andriamanitra kosa dia tian'Andriamanitra ho tavaverina amin'ny laoniny zay programa izay ka ny lalana hitan'Andriamanitra fa avovonjy fanahintsika atavaverina antsika ao amin'ilay programa trany am-boalohany dia ny fanomezan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy andao nge vakitsika ny Jaona 7:1-20 sy 7:20 hoy ny voasoratra aintsika tsy anjery ilay 7:20 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao tena tiany ny zanak'olombelona tena tiany na dia efa lavo na dia efa nanota azy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao no meny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino an Jesosy fa mba hanana fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy miaraka amin'Andriamanitra 7:20 Andriamanitra no ny fitiavany antsika tsy naniraka Jesosy hoe ty ambony tany anameloka ity zao tontolo zao ity fata fa mpanota ny olona fata fa olomeloka ny olona fata fa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona fa tsy tonga Jesosy anetsika zany olombelona zany anameloka zany olombelona zany fa tonga Jesosy mba amonjy antsika zanak'olombelona fa Andriamanitra tsy naniraka zanako amin'izao tontolo zao anameloka izao tontolo zao fa mba amonjena izao tontolo zao amen fa raha sanadria kosa tsy voavonjy mihitsy fanan'le olona tsisy ady hevitra tsisy resaka lavabe fa tsy maintsy ho very any amin'ilay fahaveresana mandrakizay izy ahoana ho ny voalasin'ny Apokalipsy 2:29 fa niosy ny tsy mino ny vetaveta ny mpijangajanga ny mpanody ratsy rehetra sy ny mpanompo sampy ary ny mpandaika rehetra dia nomanina ho azy ny farimy rehetra afo sy solofara lay antsoina hoe fahafatesana faharoa
tena hoaraka zany mihitsy a no tanteraka amin'ny fanahin'ny olona tsy voavonjy. Teny izany mihitsy a no tsy maintsy efa ran'ny fiainan'ny olona tsy voavonjy. Misaotra n'Andriamanitra isika riavana fa efa nomen'Andriamanitra antsika Jesosy. Ary maro amintsika no efa nisafidy nino a Jesosy, nandray an Jesosy. Ary zany Jesosy zany tsy aiza fa ao anatsika izy. Ka raha tena ao anatinao Jesosy, dia zao vaovao mafaly, voavela ny eloko ao, voavela ny fahadisoanao. Ary amin'izao tsika miteny zao, eo an-tanakavan'Andriamanitra ray Jesosy manao fifolana ho antsika. Raha sanatria ka nisy lavo, nisy lafaka, nisy ataoko hoe nandeha tamin'ny tsy tokony nalehana, raha tsapanao fa tena tianao Andriamanitra, raha tsapanao fa Jesosy marina no iraka Andriamanitra amin'izay ty zao tontolo zao ity, dia aza manaiky ampangainy devoly anao fa efa voavela ny elokao, efa voavela ny fahadisoanao. Ary amin'izao tsika miteny zao dia olona efa nohamarin'Andriamanitra ianao. Fisaorantsika an'Andriamanitra, andao tsika rehetra hiteka mafy ho an'Andriamanitra tokoa. Ny tanjon'Andriamanitra ihany koa raha nampidina zanany tety ambony tany izy, dia faharoa dia nianafaka ny olona amin'ireo ozina sy ireo fanaratsy mamatra sy manaketsy. Nanomboka tamin'ny fotoana nalava ny Adama sy Eva ihany koa dia azo lazaina hoe tena nitatao teo amin'ny raha zanak'olombelona sy teto amin'ity tany diavintsika ity ny herina ozina. Ary ny devoly dia tena nampiseho ny fahefany hoe namatotra sy nanaketsa ary nitondran'ny olona tany amin'izay tiany hitondrana azy. Zay zany zava-nisy. Fa isaorana efa Andriamanitra fa dia nomeny zanalay tokana. Tonga tety ambony tany ary nitanjon'Andriamanitra dia hoe amin'ny alalan'io zanako latokako io no aminjeko ny olona rehetra ho afaka amin'ny herina ozina, ho afaka migadra ny devoly. Amen. Amen. Halleluia. Anome ohatra anankiray aho. Satria tsy misy olombelona mahafaka ny tenany raha ohatra ka mbola misy ozina mitatao eo aminy na misy famatorany devoly eo aminy. Na inona miezaka ataonao, fomba ataonao, raha mbola eo ny ozina, raha mbola eo ny devoly, tsy afabela amin'ny zavatra ratsy entin'izany ozina sy devoly zany ianao. Ame ohatra anankiray aho mikasika ny tantaran'ny tanàna tao Jeriko. Ny tanàna Jeriko, hoy ny Baiboly, nisy ozina ny tatao tao ary niaraka tamin'ny ozina tao ny fanaratsy. Dia tena nanavanana an'ireo ozina sy ireo fanaratsy tao amin'ny tanàna Jeriko dia ny mitondra fahafatesana. Zay tena nanavanana azy. Anka maro amin'ny vehivavy tao Jeriko no tsy nety ny toejazy. Ary raha nisy ny toejazy, volana vitsivitsy tateoriana, maty tao an-kibo le zaza votsitra. Ary raha nisy azy mety hoe teraka somatsara, dia andro vitsivitsy maty le zaza. Vitsy ny tonga tanora, vitsy ny tratrantitra. Mafy tamin'ny olona tao Jeriko nge zany fisehon'ny zavatra zany e. Tonga tao ny dokotera, tonga tao ny manam-pahaizana, nampiasa atodo fa dia niala maina. Ary zay mihitsy ilay fiainana raha mbola misy ozina amin'ilay olona, raha mbola misy fanaratsy mamatotra azy. Ary tsy janona tamin'izay no tantarako izay zava-nisy tao Jeriko, fa hatramin'ilay asa fameloma-tena aza dia tsapany olona hoe misy fahafatesana. Namboly ny olona tao Jeriko fa zara fa namokatra. Niompo ny olona tao Jeriko fa zara fa navanina. Mino fa tonga tao ihany koa ireo manam-pahaizana mikasiny amin'ny fambolena sy fipiana, na ny tompo tanàna na ny avy any ivelany, ny asa fa ny ala maina. Zay lay zavatra ratsy entin'ny ozina sy ny fanaratsy.
zay mahatonga miteny aminareo matetika hoe ianareo tompoka za mandromandry manana retina asa miandry olana faratapony efa tsy voava intsony zay no voatokasiana hoe ozina angamba ty mahazo ahity na fanaratsy ty mahazo ahity ajantsika ohatreo ny tantarany to Jeriko satria raha atao andro amby 20 mbola ho averiko resahana zay tantarany Jeriko zay fa izao ry havana na manahoana sy manahoana ny herina ozina zay mitatao eo amin'ny zanak'olombelona sy eto ambony tany ity noho ny amin'ny Jesosy zay fanampidin'Andriamanitra tety ambony tany dia azontsika resena mora foana ny ozina sy ny herina na inona karazany. Amen. Amen. Andro azy zao dia mahazo mananteny anao hoe ho afaka dia ho tanteraka ny teny Baiboly hoe ho tongolom-baovao ianao. Ny tanjon'Andriamanitra ihany koa raha nomeny antsika Jesosy zany nampidiny tety ambony tany. Fahatelo, nitondra fitahiana sy fanambinana ary fiainana mety be mihitsy mandritra fahavelomantsika eto ambony tany. Ity vaovao mafaly. Le fiainana nitondran'Andriamanitra ny Abraham, Isaka ary Jakoba, zay mihitsy le fiainana tian'Andriamanitra hitondranantsika zanak'olombelona. Amen. Tena mana programa tsara ho amin'izany Andriamanitra. Ary le izy tsy hoe sombitsombim-pitahiana na sombitsombona fiainana mety, fa tena hoe fitahiana sy fiainana mety tena mety be mihitsy. Ino inge ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny Abraham Genesis 2:20 no vakitsika. Hoy ny voasoratra. Ary Abraham dia efa zoky olona sady nandroso fanterana. Ary Jehova efa nitahy any Abraham tamin'ny zavatra rehetra. Ary Jehova efa nitahy Abraham tamin'ny zavatra rehetra. 9:30. Ary Jehova efa nitahy ny tompoky indrindra. Zay le témoignage mpanompony. Ka efa be ny fananana. Ary Jehova efa nanome azy ondry amanosy sy omby, ary volafotsy volamena, ary andevolahy sy andevavy, ary rameva sy brika. Raha mpamaky tsara ny Baiboly ianao dia mahita fa tsy ny fahendren'ny Abrahama na ny fahaiza-manony eo amin'ny lafa famelomantena no nampamety ny ataony, fa tena arabaky teny Andriamanitra nitahy azy no nampamety ny ataony. Amen. Dia izay lalana nitondran'Andriamanitra ny Abrahama izay ry havana no tian'Andriamanitra hitondrana ny zanak'olombelona zay efa tonga ao amin'Andriamanitra zay resy latrany amin'io Jesosy io. Amen. Ho tanteraka aminareo zay mino an'izany. Andao vakitsika indray Genesis 2:20, 2:20, 1 ka hatramin'ny 5. Ary nisy misary ndray teo amin'ny tany. Afa-tsy ilay misary voalohany, fony fahavelon'ny Abraham. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka, mpanjaka Filistina, tany Gerara. Ary Jehova niseho taminy ka nanao hoe, aza midina any Egypta ianao, mitoera eo amin'ny tany izay holazaiko aminao. Mivahiny eto amin'ny tany ity ianao, dia ombanao sy tahanao ao, fa ianao sy taranakao no meko ireto tany rehetra ireto, ka ho toviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Dia hamaro ny taranakao ho takakitana eny amin'ny lanitra ao, ka omeko taranakao ireto tany rehetra ireto, ary amin'ny taranakao no hitahiana firehetra ambony tany. Satria efa nianifeko Abraham ka nitandrina zay nasaiko natandremany, dia nididiko sy niteniko ary ny lalako. 12. Tena mafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazato eny tamin'izay taon'izay, satria efa nitahiany Jehova izy. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso sy tomba amparapatokany ho mpanjato be indrindra. Fanana be izy dia ondry amanosy omby ary andevo maro, ka dia nialina azy ny Filistina. Kasiny amin'ny Jakoba manokana indray ity, kasiny amin'ny Isaka zafady. Ary ko tiain'io Andriamanitra mihitsy no niasa teo amin'ny Isaka. Le fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama rainy
dia no amarin'andriamanitra tamin'ny isaka taranana ary zany no antony natoka ny isaka tena lotahina be tamin'ny lafin-javatra rehetra dre mandeha zao no tao anatin'ny saina sy ny eritreritra tao amin'ny isaka andeha hoe ho any Egypta ozy izy any no hitako fa mamety ny fiainako mamety ny famelomatenako mamety ny business zay ho ataoko dia niseho tamin'ny Andriamanitra Isaka tsy hany no mety aminao ny eritreritra ao milaza fa hany fa izao Andriamanitra ao mahita fa any amin'ny tany Filistina no mety aminao ka raha manaiky ahy ianao dia ho tahiko tahaka ny Abrahama rainao andao anao mandeha any amin'ny tany zay hitondrako anao dia rehefa tonga tany izy dia araka le teny novakina teo Andriamanitra mihitsy no nita azy nanambona ny nataony nampamety ny aleny rehetra ary miprofa tena voatay Isaka dia gaga sy talanjona ny mpanjaka Abimeleka gaga sy talanjona ny tompotany satria ohatrany hoe moramora foana tamin'ity lehilahy atao Isaka ity ny natokavany ho mpanan-karena be ry havano fiaina tahaka izany no tian'Andriamanitra hitondrana antsika fiangonana amin'ity taona dia avintsika ity amen amen andeo hiteka mahafan'Andriamanitra isika Genesis indray toko faraika amin'ny 30 andimy fafito sy ny favalo fa nirainareo efa namitaka ka efa nanovankaramako impolo nefa tsy navelan'Andriamanitra tonga alozamiko izy raha nilaza hoe izy ny mara rehetra ho karamanao dia niteraka mara ny ondry amanosy rehetra ary raha nilaza hoe indray izy ny sadika rehetra ho karamanao dia niteraka sadika ny ondry amanosy rehetra tantara mikasika ny amin'ny Jakoba indray io Jakoba araky ny efa fantatsika dia lehilahy zay nahazo ny tsodrano avy amin'ny rainy ary fantany tsara mihitsy hoe zany tsodrano nomeny rainy azy zany no miantoka ny fiainany rehetra ary dia tsy natahotra mihitsy izy satria lehilahy efa nahatsodrano dia mandeha iaza izy tonga tany amin'ny tanàna anankiray dia rehefa tonga tany izy dia niasa famelomatenany moa dia miandro ondry amanosy dia tafitra ny asa tao amin'ilay patron be izy Labana no anarana ka io Labana io ratsy toetra ratsy saina mpamitaka mpanambaka olona fa izao Jakoba indray tsy andaniny olona efa nahatsodrano mendrika no tahina mendrika no ambinina mendrika ny anna fianana mety dia zao mampahery na dia eo ary niara-tsy mpanany olona tsy manan-kery zany malona ny olona efa nahatsodrano enga aneka ianareo rehetra zay efa nahatsodrano dia ho tonga tahaka an Jakoba amen dia tafarisaka tamin'ny Labana patron be zany Jakoba dia ahoana ny fifanarantsika dia hoe ianao mpampiasa ka inona ny karamako inona ny azonao atao ho karamako dia hoy Labana ratsy toetra zao ozy izy ny mara rehetra amin'ny ondry amanosy no karamanao zany hoe raha miteraka mara ny ondry amanosy dia ho avantsika reny dia reny ny karamanao dia hoy Jakoba lay nahatsodrano tsy maninona satria surany tenany izy fa Andriamanitra no hita azy no hitsodrano zay fa azony tsy maninona za dia mampaheranareo aza matahotra zay fanambakana ataon'ny olona raha tena olon'Andriamanitra ianao ary raha tena voaraina tamin'ny finoana ny tsodrano zay tsy ho faneranoanareo aza mamatahotra zay fanambakana ataon'ny olona ianao amen dia inona tokoa zava-nisy rehefa niteraka ny ondry amanosy rehetra zay teraka mara zay teraka mara zay teraka mara gaga Labana ratsy toetra ratsy saina
fa lasa mara daholo ny ondra manosy rehetra teraka dia lasa be deaibe ny fananany Jakoba taitra izy tena rarabe zany a le impossible tonga possible tamin'ity lehilahy ity zao ndray alohantsika anao fifanarana vaovao ka zadika rehetra amin'ny ondra manosy ny karamanao dia eno Jakoba manaika ka izy natahotra satria fata fa lay efa nahazo tsodrany tamin'ny rainy izy teraka indray ny ondra manosy rehetra zay mivoaka sadika zay mivoaka sadika zay mivoaka sadika dia ho amin'ny baiboly hoe impolo ny ovo nalovany karamany lapana ratsy toetra fa tsy voasakana mihitsy a ny fitahin'Andriamanitra any Jakoba ry fiangonana manitsaka ty taona 520 ity isika raha ny zavatra tsapako namanginy Andriamanitra ny zato isan-jato amin'ity fiangonana ity indrindra fa ianareo nahatso-drano tian'Andriamanitra hoentina fiainana tahaka izany zay rehetra mihindy akataoko hiteka mafy be mihitsy izy asio teka mafy be Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve halleloia ry fiangonana manarika zao fotoan-dehibe izao zao zany tanjon'Andriamanitra amintsika rehetra toka eto ianao manana fanavoavonjy ianao rehefa mandao an'ity tany ity dia tsy very fa hanana fiainana mandrakizay ianao ho afaka amin'ny herina ozona sy ny herin'ny démonie ary ianao amin'ity taona 520 ity olona voatay olona ambiny anna fiainana mety ho tanteraka amin'ny arezamana maina mafy be alleloia ary Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra atsika no lalana hitondrantsika ho amin'izany ka na iza amintsika toka eto ka manana Jesosy tokoa tena sury ianao fa ao anatinao Jesosy asa matahotra riavana asa mitebiteby marina fa misy ny fandrahoana nataony devoly misy ny ataoko hoe fanelingelena sakatsakana fa asa matahotra asa mitebiteby fa efa sitrak'Andriamanitra ny tahantsika tahaka ny Abrahama tahaka ny Isaka tahaka ny Jakoba tanteraka amintsika zay manao maininy izany fa iteny efa misy toromarika anankiray zao ny toromarika omeny baiboly atsika aoka hitoetra tsara ao amin'i Jesosy ianao aza miala amin'i Jesosy mihitsy na ino zava-misy na ino ataky ataony devoly ho antsika aza miala amin'i Jesosy zany mihitsy ianao ny teniko aminareo matetika dia hoe mila mandroso foantsika mila mandroso fanampy izay tehirizo ho madio ho masina ho an'Andriamanitra ny fiainanao amin'ny akabeny aza manaiky vitany devoly anao sitrapony zany ianao tehirizo ho madio sady ho masina ino hoe ity afatra zay nampitorain'ny fanahy masina ny Petera ity Petera voalohany voalohany 9:13 ka hatramin'ny 16 zao ny voasoratra ko amin'izany sikiny ny sainareo dia maholona tena ka tianao tsara ny fahasoavana zay hoentina ho anareo amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tahaka zanaka manoa tsy mitondra tena araka filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo faraka famasina ilay niatso anareo dia aoko mba masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao ary raha ilay tsy mizata van'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray dia mitondran-tena amin'ny fahatahorana mandry ny andro fivanianinareo ity fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala zay hiazonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rahasoa Kristy tondrazana kondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina io zany ny fiainana tian'Andriamanitra iainantsika mandritra fahavelomana eto ambonin'ny tany ary matoa ny tenan'io fanahy masina dia nosoratana ho isan'ny soratra masina ho anaty baiboly ten'io satria tena possible mihitsy
ny ainatsika amin'ny fiainana madio sy masina eo anatrehan'andriamanitra madio sy masina tahaka an'andriamanitra. Ny devoly no miezaka manelingely miapakatsika hoe tsy possible zany aiza koa ny hoe ho madio na ho masina tahaka an'andriamanitra zany ianao. Miloloha lanitra re olona ka tsy maintsy lena, mandeha tany re olona ka tsy maintsy solafaka. Fomba fiteny devoly zany, hevitra ny devoly zany, fa Andriamanitra tsy mba mandaingy, fa zay lazainy dia possible daholo. Amen. Zay lazainy dia possible. Amen. Iza moa ny mino fa ny maty am-pasana dia mbola afaka ho velona indray? Tsy misy an'izany. Hoe maty am-pasana ve dia afaka no velona? Fa rehefa Andriamanitra miasa, rehefa izy miteny, dia possible ny zavatra rehetra. Ary zay natonga Jesosy miteny tamin'ny Marta, raha nilaza Jesosy hoe isorony vato, dia ho Marta, impossible, efa maimbo Lazarosy, efa vaky ny kibony, efa mibororaka ny tsinainy, efa loha tanteraka. Dia ho Jesosy, Marta, Marta, tsy mbola hainao foana ve zao hoe iza moa ao? Tsy voalazako fa raha inanao dia hitanao voninahitran'Andriamanitra. Tsy hain'Andriamanitra tao. Ity misy fijorona vavolombelona, mino fa ato io olona io. Ato olona io, raha ato izy, Madame Thérèse, mitsanganaka ianao amin'ny toerana misy anao, raha ato izy. Ay, tsy eto zany efa niditra tafidirana talohantsika teo. Maty ny anadahana, dia niantso Patera Claude izy, hoe marary aty amin'ny hôpitaly ny anadahako pastera, mila vavaka. Tsy tonga Patera Claude, fefarany maty an'le anadahana. Dia mbola niantso izy tateo rino, maty ny anadahako pastera, fa tsy tonga ihany Patera Claude. Dia zay, maty zany izy. Dia efa natao daholo ny fikarakarana rehetra tany amin'ny hôpitaly, fa olona maty izy. Ary ny hôpitaly tsy mandainga, tsy diso, tsy mananao foana, fa rehefa maty dia maty. Dia efa tonga taty an-tanàna ny razana, dia efa nandrasana. Ny mpamangy efa nisesisesy, namangy, fa maty rano, maty rano. Dia toanaty izay, nahazo fampahireza amin'ny fanahy masina Madame Thérèse. Raha hitanao raha teto matsy izy, dia hitanao hoe iny ve? Tsy haiko izay fitsaranao azy, fa tsy olona costaud be akory izy, fa olona kelikely ihany. Ao moa zany Madame Thérèse zany, io manangan-tanana ariana ry izy, io manangan-tanana aoriana io, io. Dia eny fanahy masina, eny le feon'ny fanahy masina hoe atsanganiny anadahanao io, Patera Claude tsina tsy tonga. Dia nametrany tanana vavaka ho azy amin'ny anaran'i Jesosy, fa nafafatesina miala. Dia gagagaga aloha fianakaviana hoe lalina dia lalina, ngamba zay ny ohatsain'ny fianakaviana, lalina dia lalina fitiavan'ny Thérèse ny anadahany ka. Avy alao izy eo anara-po eo hoe, avy alao zany no zay tiany eo hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa nafafatesina miala. Dia ndroana teo. Asa tsy tsaroko moa nantsahatra mihitsy ny famangina, fa avy alao Thérèse anala ny fony eo, elany ela, koka le olona maty. Taitra ny olona, way, elany ela, mihetsika indray ny tongony. Dia toizany ihany ny vavaka, mitsangana ny maty, velona ny maty. O re olona, zavatra impossible nge zany, tsy fahitsy zany, fa tsy hain'Andriamanitra tao, tsy hain'Andriamanitra tao. Ka zay mahatonga miteny hoe, raha miteny izy hoe oko madio sady masina ianareo araka ny afatra nampitoeran'ny fanahy masina Petera, dia tena afaka hitoetra amin'ny fahadiovana sy ny fahamasinantsika io. Amen. Amen. Tian'Andriamanitra ho amin'izantsika rehetra tompoko. Fa rehefa manana fiainana arak'izay nambarako izay isika, azo antoka ho tonga ny an-danitra ianao, ho tafiditra ao an-danitra ianao. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika.
alleloia manarak'izany a tsy isika fiangonana tonga eto ihany tompoko tsy isika ihany no tian'Andriamanitra anehoana ireo fahasoavana no tantaraiko ireo hoe mila famonjena amin'ny fanahin'ny olona rehetra mba tsy ho very hoe mila fanafana amin'ny herina ozina ny olona rehetra mila fanafana amin'ny gadrany devoly ny olona rehetra sy ny hoe mila fitahin'Andriamanitra ny olona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy tsy tsika rery ihany tonga eto ihany no tian'Andriamanitra ho amin'izany fa ny olona rehetra mihitsy no tian'Andriamanitra diso ka manotengo teo tsy tsika rehetra tsy tsika tonga eto ihany no tian'Andriamanitra anafana voavotsy tian'Andriamanitra ho afaka amin'ny ozina tian'Andriamanitra ho afaka gadra devoly tian'Andriamanitra ho tahina be fa ny olona rehetrarehetra amen ny olona rehetrarehetra zay ke matoka ilay Jaona toko fahatelo dia favita enina amby folo hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra tontolo izao nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanafiana mandrakizay ary Andriamanitra raha nanome antsika an Jesosy zanany tsy hoe nameloko antsika fa mba hamonjena antsika tsika zany no isan'ny tiany vonjena ny olona rehetra tian'Andriamanitra vonjena noho izany mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra mba ahafahan'Andriamanitra manafaka ny olona rehetra herina ozy sy ny herina devoly ary mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny mandriamanitra azy hoe izy marina tompon'ny fitahina tompon'ny fanambinana tompon'ny fianamety dia hoy izy androany andao ianareo rehetra hiara-iasa amin'i Jesosy amen andao hiara-iasa amin'i Jesosy ho fanatratrarana ny tanjon'Andriamanitra dia ny hamonjena ny fanahin'ny olona amen azavaiko aminareo ry havana fa tsy voavonjy zany mihitsy ny fanahin'ny olona tsy ho afaka amin'ny herina oza zany ny olona tsy ho afaka migadra ny devoly zany ny olona raha tsy hoe isika zay efa tonga ao anatin'ny valan'i Jesosy no manapa-kevitra hoe andeha hiara-iasa amin'i Jesosy aho ary andeha anatanteraka baiko Jesosy dia ny fitoriana filazantsara reo apôstôly reo mpianatra Jesosy dia nomeny Jesosy baiko mihitsy hoe andao ianareo hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra satria tiako vonjena ny olombelona rehetra ka raha mandeha ianareo dia tsy mandeha irery fa miaraka aminareo aho amen dia izany teny natao Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra izany dia mbola teny manan-kery mandrika ankehitriny andao ianareo rehetra zay tonga eto ka efa nisafidy ny nandray an Jesosy efa nisafidy ny nampandrosan'i Jesosy ao anaty andao hanapa-kevitra daholo ianareo rehetrarehetra andeha hiara-iasa amin'i Jesosy anambara filazantsara anambara ny fanafana amin'ny olona satria tian'Andriamanitra vonjena ny olombelona rehetra amen ry fiangonana tonga eto aoka fantatsika tsiraray avy fa mahatonga Andriamanitra nanome anao tombonandro velomany dia ho amin'ny tanjon'Andriamanitra ina ilay tanjon'Andriamanitra ianao hiara-iasa aminy ianao andeha natanteraka ny baikony tahaka izay fa nataon'ireo apôstôly nataon'ireo mpianatra Jesosy fa raha mandeha ianao dia ampiasanao Andriamanitra ka isy olona marobe zay ao anaty famazinana hiala tao isy olona marobe zay eo an-tanan'ny devoly sy ny ozina ho afaka amin'izany zao ilay teny nataon'i Jesosy ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ianareo ny fanasiny tany amin'izao vaninandro zao amin'ny mahafahazavana anareo Jesosy dia tsy mety intsony hoe hijanona any ambany vata ianareo na any ambany farafara fa misy hoy amin'izay tongavany amin'ny toerana misy ny aizina izy tomana ny olona anaty famazinana ho amin'ny fahazavana dia tamin'ny androny Isaia mpaminany moa dia efa nampitondra zay faminany izay mihitsy Andriamanitra andonge Isaia toko 20 andiny voaloka hatramin'ny andiny 7 no vakitsika
faminanina mitsakana miazava fa tonga amin'ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah ifamposaka aminao fa indro ny azina manarana tany ny azipity manarana firenena fa aminao kosa zay efa nino a Jesosy zay efa nandrainy Jesosy no hiposany Jehovah ary aminao no sehoany voninahiny ary firenena rehefa mahitanao dia manatona ny fahazavanao izy ena trampanjaka makeo amin'ny famieram-piratany fiposanao ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity manapa-hevitra ny ara-iasa amin'Andriamanitra halleloia halleloia nomen'Andriamanitra tombonandro avelomanytsika tompoko velontsika mba hiasa ho an'Andriamanitra hiasa ho amin'ny tombontsoa ny fanjakan'Andriamanitra zay le salamo fa 8:100 dia 7:20 tsy ho faty aho tsy ho faty isika rehetra fa ho velona iza daholo zany tsy ho faty zany iza daholo mbola ho velona amin'ity taona ity fa izao tsy ho faty anao tsy ho faty isika ahafahantsika mitory ny filazantsara amen amen eno ihako ny témoignage nataon'i Paul Filippiana 2:20 fa Kristy no antony velomako zao Paul ozy izy matoa velona eto ambony tany ity tsy no tombontsoako fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay ny antony velomako resy lahatra ho Paul fa raha manaiky velonao dikany dia hoe manaiky hanao ny asan'Andriamanitra manaiky hitory filazantsara ary any boky Korintiana any dia niteny mihitsy Paul hoe lozako raha tsy mitory filazantsara aho lozako raha tsy mitory filazantsara aho tsy mety amiko amin'izao fahavelomako izao raha tsy mitory filazantsara aho fa maninona izy manosy tena satria fatany ny antony mahatonga azy velona eto ambony ty tany ity tory vavolombelona aminareo aho kasy ny tantaran'ilay lehilahy anankiray atao hoe Filipo Filipo tsy apôstôly fa amintsika angambany antsoina hoe mpiandraikitra dia nanapa-kevitra izy hoe ho any amin'ny tany Samaritana ho any Samaria kanefa zany Samaria zany dia renivohitra fampotsampy Andriamanitra amin'ny karazany no notompony olona atao Samaria tsy mahafantatra an Jesosy ny olona tao ambon'izany nisy fomban-drazana hoe ny Samaritana tsy fampiraraha amin'ny Jiosy ary ny Jiosy tsy fampiraraha amin'ny Samaritana tsy fanatony ireo tsy natao hifandray ireo dia tena impossible zany ny amonjena ny olona ao Samaria satria ny olona tsy maintsy hitory filazantsara ao tsy iza fa Jiosy dia ahoana moa no andraisan'ny olona ao Samaria an'izany Jiosy zany impossible fa zao zava-nisy rehefa nanapa-kevitra Filipo hoe andeha any Samaria ao ka nitory filazantsara tany izy dia faly be Andriamanitra faly be ny tompo tiako mahita olona sahy tiako ny mahita olona tsy matahotra tiako ny mahita olona manam-pinoana ka dia nomban'Andriamanitra nomban'i Jesosy Filipo ka rehefa toriteny izy akory tokoa za magaga zay le hoe ny impossible toko possible rehefa mino ny olona hoy Baiboly hoe maro tamin'ny olona tao Samaria no nanotena ho an Jesosy maro tamin'ny olona tao Samaria no sidra tamin'ny aretina maro tamin'ny olona tao Samaria no afaka tamin'ny herina démonie ary ny tanàna mihitsy no afaka tamin'ny herina ozona sy ny herina fanaratsy dia zay mahatonga Baiboly milaza hoe ny safaliana lehibe tao amin'ny tanànany Samaria riavana malala tonga eto mila olona takizany Andriamanitra amin'izao taonjato fa 20 taona 20 misy antsika izao nomen'Andriamanitra tombonandro avelomany ianao tsy ho faty ianao fa ho velona mba ho mpitory filazantsara tahaka ny Filipo tahaka ny Paul apôstôly ary raha andeha ianao dia aza matahotra fa ombanao ny tompo ombanao Jesosy hiaraka aminao izy
ndao hitaka mafan'andriamanitra isika raha mbola misy mafina zany dia atao viany halleloia halleloia amena amena ity misy fidorana vavolombelona hitako aminareo tena resy lahatra ny amin'izay rovavy zay reto rovavy reto a dia nakany amin'ilay tany Mikea any faritra atsimo andrefana angambana izy io tamin'ny voalohany nisy mpanompon'Andriamanitra vahiny miaraka tamin'ny paster Emmanuel tao Toliara mbola velona paster Emmanuel tamin'izany mbola natanjaka dia nakany amin'io tany misy Mikea io dia tongotra lavitra be mihitsy ny andehanany zareo a nagaga dia hoe ahoana ny nahafantaran'ireo vahiny fa misy olombelona ao naninanao dia tonga tany zareo olona diny io tantany mitanjaka hatrany an-tabondoka hatrany am-paladia tahaka an'ireny olona voalatsaka tany an-kibon'irenireny nalàna vavy tsy mitafy tsy manao silipo akory azy fa tena mitanjaka tena tafo magaga nafahana niona tamin'ireo olon'ireo fa ianao ony any amin'ny kilometatra maromaro any dia fa eny no misy olona mandalo amin'ity tanàna ity tonga dia misitrika tahaka ny akanga reny izy a dia tsy hitanao aiza misy azy ary zay tsy nahitana azy hatramin'izay fa tamin'io ndre mandeha io fahafantarako azy no ny herin'Andriamanitra dia tratra teo ry zareo dia vita iny dia voatery miverina mpanompon'Andriamanitra dia nitondra fitafiana mba ho tafiany zareo dia vita ihany koa ny fa tsy moramora nampitafy lamba azy tsy moramora mihitsy dia vita zay dia nitohizana fitoriana filazantsara dia misy rovavy zay nalefa tany fa tena mirakla ry havana tena voataona izy rovavy ho an'i Jesosy reo olony ireo tena voataonany ho an'i Jesosy reo olony ireo ary afaka nanamboatra trano nanaovana trano fiangonana reo olony ireo tsisy trano mipetrahana tany hoe aizy reto olona reto mipetraka izy rovavy ary moa voatonga dia eo ambany hazo mipetraka eo ambany hazo matory tsisy trano hovatanina fa dia voataona ho an'i Jesosy reo olona ireo zay le hoe rehefa Andriamanitra mombanao dia mampiasanao izy mahomby ianao mamokatra ianao engane ka tsy ho varinitsony isika rehetra toka eto fa raha misy olona takian'Andriamanitra mba hitory filazantsara hamonjy ny hafa satria izany tanjon'Andriamanitra nahita olona izy mahita antsika rehetra toka eto zay rehetra manao maina dia andao hiteka faran'izay mafy be halleloia ny teny farany vakiko aminareo dia ilay Jaona 7:20 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino a ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho zany aza izy satria izao makany amin'ny ray olona mino an'Andriamanitra daholo tsika rehetra toga eto mino an Jesosy ary tsy hoe mino fotsiny fa efa manina an Jesosy ao anaty inona zany miandry antsika rehetra raha io teny io ny asa nataon'i Jesosy andao ataontsika rehetra ary matoa Jesosy ny teny ny teny io satria vitanao ny manao ny asa efa nataon'i Jesosy raha tapa-kevitra ny andeha ianao amen dia zao ary famarana ny afatra ho raintsika fanahy masina ho raintsika fanahy masina satria ny fanahy masina milatsaka no mitondra fanovana be eo amin'ny fiainantsika mahatonga antsika lasa olona mahery lasa olona mirehitra lasa olona mafana fo fa ny fiangonana tsy manana fanahy masina milatsaka eo aminy dia osa mandra-pahafaty ary atahorany verin-dalana afaka ataona vitsivitsy reo apôstôly zao fony ry zareo tsy mbola nandray fanahy masina dia arak'ilay fomba fiteny malagasy hoe lasako vavany toy ny artabebaka ory Petera tompo tsy andahanao mihitsy a fa vonina any na dia tra fahafatesana azy dio Jesosy tsy possible zany tsy possible zany andaha ianao ary andahany telo mihitsy ino moa natonga Jesosy teny an'izany satria fantary Jesosy hoe tsy mbola nandray ny fanahy masina zareo dia possible andahany Jesosy Petera sy ny namany
ary tena nandany Jesosy tokory zareo tamin'ny fotoanandro nisamborana an' Jesosy. Fa rehefa latsaka ny fanahy masina dia niova tanteraka ny fiainan'ireo apôstôly. Petera le voalaza fa nandany Jesosy ny telo taorina filatsan'ny fanahy masina dia sa nijoro ampabe maso, nijoro re filazantsara, nijoro vavolombelony fa izy dia mpanompo Kristy. Ary roa ny baiboly hoe taorina zany 3,000 nondray mibebaka. Mbola vitsy mponina tamin'izany nefa nahitana olona 3,000 ndray mibebaka. Ianao zany zao raha mierinao zao fotsiny no andehananao hitory filazantsara, mety tsy vitanao le izy. Eo mpitoeranaranao dia tena tsy vitako zany. Mahita excuse be dia be anao, tsy vitako zany, za be asa be, zanako mbola kely, ohatra tsy manam-potoana, be dia be ny zavatra mandalo natesainao. Fa raha raisinao fanahy masina androany dia hitondra hery anao izy. Ary ianao izay mieritreritra hoe tsy vitanao zany, ho vitanao zany. Ny fanahy masina no hanosika anao havita zavatra be. Ary ny tananao iny ho ampiasain'Andriamanitra fanasitranana. Ny vavanao ho ampiasain'Andriamanitra ho famonjena fanahy olona, ho tanteraka amintsika rehetra ane zany. Andao tsika rehetra ary hivavaka amin'izao fotoana izao. Dia ny vavaka ataontsika voalohany, samy lobavy isika hoe tompo inty aho irao aho. Tsy ho faty aho fo velony hiasa ho anao. Vitsy zay dia andao angataka fanahy masina hilatsaka amintsika isika. Ka na dia ianareo izay samba toka eto ary afaka mandray ny fanahy masina ianareo. Fa ny fanahy masina dia omena ho an'ny olona rehetra izay mino an'i Jesosy sy izay efa nandray an'i Jesosy. Andao ary tonga dia hivavaka isika rehetra tompoko. Sokafo ny vavanao, sokafo ny vavanao. Ok, vavaka daholontsika rehetra. Falora-tena ho an'i Jesosy aloha no voalohany ho ataontsika fiangonana tonga eto. Falora-tena ho an'i Jesosy no ataontsika voalohany ho antsika tonga eto. Ho anareo ny tokantrano, tsy aleo ve manolo-tena ho an'i Jesosy ihany koa? Tsy ho faty isika fo velony. Malora-tena ho an'i Jesosy. Lazao fa ianao dia manolo-tena ho azy, ianao dia manolo-tena ho an'Andriamanitra. Lazao, lazao, lazao zany. Samy mivavaka, inty aho irao aho, inty aho irao aho. Mandeha ihany tahaka ny nandehanan'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. Mandeha ihany tahaka ny nandehanan Filipo. Fa vitanao io, vitanao ny mitory filazantsara, ny mijory vavolombelony. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Resa fanahy masina azy dia azo hery anareo amin'ny elatsa fanahy masina aminareo. Avy alao ilatsaka aminao fanahy masina, fa efa sitraka Andriamanitra ny ampiasanao tahaka andreo apôstôly, tahaka andry Filipo. Resa fanahy masina, resa fanahy masina, resa fanomezana dia ny fanahy masina. Resa zany mitovavaka isika dia anao hira reto namany reto ao anatin'izany. Tsika mivavaka fa mety anoloana anao hira tompo kasio indray. Tsika mivavaka fa reto namany reto anao hira hoe tompo kasio indray. Toy izy mivavaka atsaka ny tananao, faloranao tena sy fandraisana ny fanahy masina. Ny fanahy masina toy ny tamin'ny Pentekosta, tompo mitilovay ny
latsaka ny any tananao fanay masina afaka manoy vavaka ianareo afaka manoy vavaka ianareo resa fanay masina resa fanay masina itinare fanay masina feduia fajuana ifukuanzaka tomboka sio indray fonay tumbuoka siwija resa faneza dia fanay masina dia mandiana amizao herinao zao mombanao Jesosy mandiana amizao herinao zao fa mombanao Jesosy Nifanay masina tunitani Pentecosta tumpuo mitinuva ni fiarana fanay masina avi haleluya fanay masina mitinare fanay masina feduia fajuana ifukuanzaka fanay masina avi Samimira fanay masina afaka mira fisayanao afaka atafafamahery Jesosy io lehibe ny famindraponao amin'ny rehetra tonga eto isaorana ny ianao fa tamin'ireo olona marobe niara-nonina taminay niara-nianatra taminay niara-niasa taminay teo alohan'ireo fianakaviana tsy tambo isaina dia tonga taminay ny herin'ny fitiavanao dia namonjy ny fanahinay ianao ary efa anao zahay ankehitriny misaotra ary mitanjona manaraka dia ho tanteraka amin'ny fiangonana ity tsy avelanao hitoeran'ny ozina intsony izahay androany tapahako ny fisina ozina amin'izao fiangonana izao roako ny fisiany fanaratsy managejana izao fiangonana izao olona afaka ny izahay ary olom-baovao ary misaotra anao ihany koa fa tsy andalo fotsiny taona 522 fa le nambaram-panomponao teo no tanteraka ny fitahinan'ny Abrahama ho tonga eo aminay ny fitahina tahinan'ny Isaka ho tanteraka amin'ny fiainanay ny fitahina izay nitondrana ho an'i Jakoba ho arak'izany no hitranga amin'ity fiangonana ity amin'ity taona ity ho asehonao miariary fa tena anao tokoa izahay misaotra ihany koa Andriamanitra ny amin'ny fitomanao anay hiara hiasa aminao ho mpiasa mavitrika n'ity fiangonana ity mavitrika mafana mirehitra eo fitoriana filazantsara eo fitoriana vavolombelona tsy ho variana ny olonao fa tena ho arak'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen dao tsika tehaka ho an-tompo raha mbola misy mahafinaritsy ataovy ihany Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve halleluia omena tompony voninahitra andaontsika iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra avy hatrany ho anareo izay nitahiny tompo manokana mandrosoety anoloana
misy ny ampahafolokarena ty anoloana boatina ampahafolokarena ataonareo ao na anoana ny émission tsika eto ampovoaneto dia alefanareo ao rehefa avy eo tatazana ina toerana fanatitra fanao mazatra akatatsika mitarika fidiarana anentanantsika ary tsika azavarim-bariana fa aoka ho tena miaraka manompo amin'reto ekipa reto ianareo. Anzaka. Sin fiadanana ihany anefa
misaotra ny tompo isika ny amin'ny ty fotoanandroany a zay tondran'andriamanitra atsika ity any filazana zay teoka mafisina rehefa alahatako zao ny andro miaza foany ianareo a amonjy fotoana indroa na le fotoana amin'ny 12 ora toandro io na le fotoana amin'ny 2 ora tolakandro io zava-dehibe mantsy ny famonjena fotoam-pivavahana ary zay mahatonga amin'ny baiboly mampianatra hoe aza mafomy fiara-miangona tahaka ny fanonolona sasany fa oka ianareo ifananatra ifanitsy ifanentana satria efa tombotra ny andro dia ny andro zay hiaviany Jesosy sy ny andro hoentin'i Jesosy mampiakatra ny fiangonany mba ho any aminy zay zany ny afatra anankiray lehibe zay apetrako amintsika dia isika ny amin'ny 20 zany zao misy délivrance foana fanapanaosina mahatonga manao an'izay fandaminana izay a satria tiako tena ivoaka mpandresy anareo fiangonana hoe osina ve ny fotra mahatonga ny fiainanao tsy tafavoaka tsy a no Jesosy resika io ary raha mihinanao dia ho mpandresy dia isika ny amin'ny 20 zany a misy an'izay a spécial délivrance izay dia amin'ny romo toy ny fanaontsika hatramin'izay a miaraka mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana ho amin'izany isika zay zany a ny filazana anankiray dia azadino fa isika ny alatsinainy manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora misy ilay antsoina hoe herinandro magaga zava-dehibe ny amin'izantsika an'io fotoana dehibe io a aza tara amin'ny 9 eto manomboka amin'ny fotoana fahasoavana lehibe ho antsika io ka dia samy tonga tsara dahotsika rehetra mialohan'ny amaranantsika ny fotoana za tompoko dia hitsangantsika hiaraka anao hira fiderana anankiroa tena hoe hira fiderana etsika tena mifaly sy miravo eo ny atren'ny Andriamanitra tsika iaraka hitsangana avetrany atolotsika ho an'i Jesosy ny fiderana rehetra androany Fuku manu dulu
Nawe
falifaly Nao iary tery lalany tao iravoravo Nandro trano sehony miavo dia ho farantsika zany ny fotoana ny arantsika teto a dao hivavaka sotra ny tompo isika raha nay eo vita somatsara ny fampona zay nataonay teto androany ary ny fiangonanao dia fiangonana mendrika ny anina fanavoavontsy mendrika no afaka amin'ny herina ozina sigatra ny devoly ary fiangonana mendrika no tahina amin'ny tetoana diavinay ity tena hitombo fahasoavana ny izay rehetra ka dia misaotra tompo ho asoavinao tokoa ny sambatan'olona rehefa miala eto izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny foloko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaravavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inonao ihany koa de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely manatena anao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra